أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت نما نتن أراب وانسك rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny TVM amin'izao arivariva izao. Raha lasana bavy ato anatin'ny finoana Islam, ity no fandaharana voalohany izay ataontsika ato anatin'ity volana Ramadan ity. Tonga eo amintsika tokoa izany volana feno soavana izany, volana feno haja, feno hasina ary omemboninahitra nan Tompo Allah subhanahu wa ta'ala na ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ireo rehetra any an-danitra, ny anjely, ny zavaboary rehetra maneran'ny lanitra, atsika zanak'olombelona ety ambony tany, ireo jiny, ireo rehetra dia manome voninahitra any izany volana Ramadan izany. Ary fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainantsika, ny fahatrarantsika an'izany volana Ramadan zany, ka mendrika ary tokony ho ataony tsirairay dia mankasitraka any Tompo Allah subhanahu wa ta'ala manoloana an'izany fahasoavana lehibe izany. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay nahafantatra fatratra ny lanjany zany volana Ramadan zany dia tsy nitsahatra izy nanao dua mialohan'ny hatongavany zany volana Ramadan zany, ka niteny izy manao hoe Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Tompo Allah ome tombonandro izay ahatratra ny volana Ramadan, Tompo Allah ome tombonandro izay ahatratra an'izany volana Ramadan izany. Ka amin'ity androandro ty raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, nangataka an'izany doa zany tsika mialohan'ny nahatongavany volana Ramadan, ka indro androany novaliny Allah izany doa zay nataontsika zany, ka nomeny tombonandro atsika nahatratra ny fifehezana sy ny volana Ramadan amin'ny ity androany ty. Ka metezanao mpakasitraka, mitezanao mahay misotra ny fahasoavana lehibe zay nataony Allah subhanahu wa ta'ala sy nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ianao, satria maro ireo olona izay tokony ary nanampanirina hife miaraka amintsika amin'ity volana Ramadan ty, saingy Allah tsy nanome azy ireo chance ny mbola iaina fa any ampasana izy ireo ankehitriny. Noho izany mankasitraka anao amin'izany fahasoavana zany, no sady tsy manadino an'ireo raha lantsika sy anabavintsika zay izay fandosiny fahafatesana tamin'ny taona lasa na ihany koa mialoha keliny nahatongafan'izany volana Ramadan izany. Ka Tompo Allah namaly an'izany doa zany, ka tokony hankasitraka ianao. Satria voalazany mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ny olona mendrika indrindra amin'ny olombelona rehetra eto ambony tany zay nomeny Allah fahalavany androm-piainana ary nanao asa soa izy nandritra an'izany fempotoana lava zay niainany teto ambony tany zany, ary nanalavitra anireo karazana asa ratsy sy ny fahotana maro izay mandalo eto ambony tany. Noho izany raha ohatra ka nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tombonandro anao 50 taona, 80 taona, 70 taona ao anatin'ny finoana Islam, nahatratra ny volana Ramadan efa firy zay fifehezana zay nataony zay, ka tokony mankasitraka anao amin'izany fahasoavana maro izany. Zany dia voamarina amin'ny tantara izay nitantarainy mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa nisy mpinamana anankitelo, ray amin'izy ireo dia maty martyra, ary ny ray kosa maty taona ray taoriany nahafatesan'ilay namany maty martyra, ary ny ray fahatelo kosa nanofy hoe ny ray izay maty taty aorina niditra amin'ny paradisa mialolana n'ilay maty martyra. Ka gaga izy ary nandezina ny tanany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ry mpaminany, inona no mety antony hoe ilay maty martyra ndray no niditra paradisa aorina n'ilay ray maty taty aorina nefa tsy maty martyra? Dia niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, normal be, marina ary tsara be zany zavatra zany. Satria nahoana? Satria ilay tsy maty martyra mbola nanana taona ray niainany tety ambony tany, ka tao anatin'izany taona ray zany izy nibebaka teo anatreny Allah, nanao doa teo anatreny Allah,
nanao dhikry izy teo anatrehany Allah, ary namaky Qur'an izy, nifehy volana Ramadan izy, ary nanao sola indimy isan'andro, nanao sola ireo qiyamul layl, nanao fanompona maro, ary nandeha nanao haji, namoaka zaka, namoaka sadaka, nanampy ny olona ty, nanampy ny olona tao anatin'ny andro ray zany asa fanompona betsaka izay nataony zany, dia nahafany ny aloha lalana ilay matomartura hiditra any anatin'ny paradisa. Midika zany fa atsika ankehitriny raha ohatra ka mbola nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tombonandro ka nahatratra ny volana Ramadan, ao anatin'ny volana Ramadan na manao dua maro, manao famakiana Qur'an, manao ireo fanompona maro samihafa, mety atsika tonga taty aoriana indray no hiditra paradisa mialohan'ireo olona zay maty teo alohantsika. Ka mandritra n'izany volana Ramadan zany aoka atsika hanararotra amin'izany fahatongavan'izany volana Ramadan izany. Amaranantsika ny fandaran'ny raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia tantara indray andro mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa andeha hanao khutba dia niakatra nitohatra voalohany tamin'ny membary izy dia niteny amin. Niakatra tamin'ny tohatra faharoa izy dia niteny hoe amin. Niakatra tamin'ny tohatra fahatelo izy dia niteny amin. Rehefa tampotra ny khutba zay nataony dia gaga ireo mpanaradia azy ary nanontany ory iraka ny Allah. Niakatra voalohany no teny amin, niakatra faharoa no teny amin, niakatra fahatelo no teny amin, fa inona re no antony niteneninao amin. Dia namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Za rehefa teo ampiakarana an'izany membary zany dia tonga tamiko i Jibril alayhi salam ka niteny tamiko manao hoe ory Muhammad, matiantoka ozy izy zay olona mandre ny anaranao nefa ny tsy nandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho anao. Mitenenanao amin ry Muhammad, dia teo zao ozy izy niteny hoe amin. Ary mbola niteny Jibril taorinan'izay, ory Muhammad, matiantoka tanteraka ny olona anankiray nahatratra ny volana Ramadan nefa tsy voafafa ny eloka izay nataony. Teneno amin ry Muhammad, dia niteny ihany koa zao ozy izy amin. Ary ny fahatelo dia niteny izy manao ory Muhammad, matiantoka tanteraka ny olona anankiray zay nahatratra ny ray aman-dreniny anankiroa na ihany koa ray amin'ireo ray aman-dreny tratra antitra teo anatreny nefa n'izany tsy navita napiditra azy tao anatin'ny paradisa. Zany olona zany dia matiantoka ka mitenenana hoe amin, dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin. Zany tantara izany dia entintsika manamarina fa izay olona mandritra n'ity volana Ramadan ty tsy niezaka ny bebaka teo anatreny Allah, tsy niezaka izy nanaroatra anireo karazana fanompona maro zay nataony teto ambony tany nandritra n'izany volana Ramadan zany, ka lasa n'izany volana Ramadan zany nefa tsy voavela ny elokany, tsy mahavita mampiditra azy amin'ny paradisa, dia tsy misy fatiantoka mihoatra n'izany ary tsy misy haratsiana mihoatra amin'izany satria tsy nisy dikany ny nifehezany na ny fandalovan'ny volana Ramadan teo aminy, satria ny volana Ramadan volan'ny famelan-keloka, volan'ny fanaovansoa, volan'ny fibebana ary volana fanaovana ireo asasoa tsara rehetra. Ka mahaiza antsika mankasitraka any Allah ary miezaka ao anatin'izany volana Ramadan zany. Ety ampamaranina dia tahaka antsika teo ny resaka mahakasika ny fankasitrana, dia eto ihany koa ny tenanay amin'ny anaran'ireo mpino Islam rehetra dia mandefa fisorona sy fankasitrana ho an'ny tontolon'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina zay miainga avy amin'ny ministra Ramatoula Latina Rakotondrazafy zay isorana betsaka tamin'ny fanomezana an'ity émission islamique spéciale Ramadan eto amin'izany volana eto amin'ny fahitalavitra TV zany. Isorana ihany koa ny tale général ny ORTM dia Jean-Yves Belala ary isorana ihany koa ny taleny televisionna malagasy izay nanatrika sy nanome ihany koa an'ity alalana amin'ny fandefasana an'ity fandarana ty ary tsy adino ireo programmateur rehetrarehetra ao sy ny teknisianina ary indrindra isika rehetra izay nanaraka ny fandarana isaky ny ariva eto amin'ny fahitalavitra ny TVM mandritra n'izany volana Ramadan zany. Isorana ireo rehetra reo satria izy ireo no vinahitana sy angadinananina tamin'ity fandarana ity ka manolotra fisorana amin'ny anaran'ireo mpino Islam rehetra ny tenanay ary zay ihany koa no entinay mamarina an'ity fandarana voalohany ity manome ny fotoana ho an'ny raha ampitsondray hiaraka eto antsika insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.